Tafiditra anatin'ny andro fahatelo amin'ny fanadinana bakalorea teknika ireo mpiadina tamin'ity androany ity raha ho an'ny tetsy amin'ny foibe fanadinana lycée moderne Peflo no asiteny dia azo lazaina ho nizotra araka ny tokony ho izy izay 3 andro voalohany izay. Empolo ireo mpiadina baka teknika no tsy tonga nanatanteraka ny fanadinana hatramin'ny androany ho an'ny foibe fanadinana lycée moderne Peflo nandritra ny andro fahatelo anaovana ny fanadinana raha toa ka 750 ireo voasoratra narina tokony hiatrika izany ao amin'ny LMA. Tsy nisy ny olana goavana fa nizotra tapilaminana ny fanadinana hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Teto aminay zao tsy dia nisy mo incident nitranga fa nandeha araka amin'ny tokony ho izy akoatra ny kely hoe teo amin'ny fiatomboana ny andro voalohany iny fotsiny fa voarespekte tsara voaja tsara ny fiatomboany sy ny fiafarany dia zay ngamba no azo lazaina hatramin'izao. Zao ny tena be atao androany zao dia ny BTP zany ny projecteur calculateur mo 20 ora manao sary manao dessin dia ny chef de chantier zao adiny 8 izy no manao dessin. Araka ny efa fantatra koa dia raha-pitso fahadimy volana izay andro tsy fiasana dia miato ihany koa ny fanadinana ka tsy hitoy raha tsy ny zoma faha 9 volana. Tsy veriverina kely any veriverina azy mbola tsy any mbola manao monanjely mety tombony anareo hoe ho anareo le kandida amin'ny fanadinana rehefa misy le fetona kely io sa hoe ahoana ny hevitra hoe lasa mety vao mainka manalava le fotoana fanadinana ve? Tsy mandeha dia atao daholo na raha-pitso ary na misomary tsy maintsy atao io raha ho ao amin'ny foibe fanadinana LMA dia 770 ny efitrano izay anatanterahana ny fanadinana. 2 na 3 kosa ireo mpiambina na surveillant isaky ny efitrano na dia nisy tamin'izy ireo raha ny tsy tonga dia azo lazaina fa tsy mametrakolana izany fa mizotra radalana ny fanadinana ho hatrany nambaran'ny tompon'andraikitra. Marina fa ireo mpiadina izay tsy tonga nanatanteraka ny iray amin'ny taranja fanadinana hatramin'ny taranja ara-panatanjahantena dia tsy afaka manohy ny fanadinana intsony.